Ampifaliana mandrakariva trany ny arabananao manaraka ny fampianarana soratra masina eto amin'ny pejy zava-manahirany vehivavy anaraka ny fampianarana fahatelo amby folo atsika androany. Ianarantsika miaraka daholo androany i Raely, Lea, Bila ary Zilpa. Aty am-piandohana dia manararoatra mialatsiny fa tsy tratra moa zany araka ny nampanantenana hoe tokony tamin'ny lahady teo no ny anarantsika aloha Raely sy Bila dia tokony androany no ny anarantsika i Lea sy Zilpa, fa no ny antony tsy azo anoharana moa zany dia tsy tratra ny nanao an'ilay fampianarana tamin'ny alahady teo dia izay no ampiarahantsika androany zany. Avy dia vehivavy efatra be izao no hiaraka ianarantsika. Izy efatra rahateo moa vadiny Jakôba daholo araka ny voasoratra ao amin'ny Genesisy toko fahasivy amby roapolo sy ny fahatelopolo. Izany hoe ireto vehivavy efatra reto zany no nipoiran'ilay razambeny zanak'Israely ilay foko roa amby folon'Israely dia zanak'izy efatra reto zany hoe zanaky Jakôba roa amby folo lahy zany tsy tamina vadiny anankiray fa tamina vehivavy efatra be izao. Avy aiza no nipoirany reto vehivavy efatra reto? Efa naverimberintsika foana hatramin'ny ny anarantsika nanomboka tany amin'ny Eva moa zany mba tsy hahavery antsika amin'ilay fampianarana dia averimberiko foana ity kronolojia ity fa tsy haverintsika hazavaina hatramin'ny voalohany. Raha nanomboka taty amin'ny Adama sy Eva no ny anarantsika voalohany tamin'ity taona 2025 ity dia i Lameka avy amin'ny taranaky Kaina no nanambady voalohany vehivavy anankiroa. Dia ny farana teo tsy nijeretsika toy ny taranaky Kaina fa taty amin'ny taranaky Sema amin'izay zany no nisy an'ny taranaky Noa dia niteraka ny Tera rain'i Abrahama. Dia i Abrahama anabavin'i Abrahama ihany i Sara no niteraka ny Isaka dia Isaka no nanambady an'i Rebeka tamin'ny kozininan'i Isaka ihany zany i Rebeka dia niteraka ny Jakôba sy Esau i Rebeka sy Isaka, zany hoe kambana i Jakôba sy Esau nanomboka tamin'i Jakôba sy Esau zany ilay nisian'ilay hoe zay mivoaka aloha amin'ilay kambana Esau zany nivoaka taloha no lasa zandry satria nangalarin'i Jakôba ny fizokian'i Esau dia izay moa no mbola lasa tradisiona amin'ny olombelona rehetrarehetra mandraka ankehitriny rehefa miteraka kambana dia ilay mivoaka aloha no lasa zandry fa ilay mivoaka afara no lasa zoky. Dia i Jakôba ilay nivoaka tafara zany no lasa zoky dia izy no nipoiran'ilay razamben'i Israely niteraka anazy 12 lahy. Fa raha araka ny fitantarany Genesisy toko 5:30 zany dia tsy izy 12 lahy ihany fa nisy zanaka vavy anankiray koa zanaky Lea voatantara ao amin'ny Genesisy ao 13 zany ry zareo fa eo amin'ilay tontolo patriarkaly moa mazava ho azy tsy isaina zany ny vehivavy dia i Jakôba amin'izay no nanambady an'izy efatra mirahavavy. Araka ny averimberiko foana tsy izay rehetra voasoratra ao amin'ny Baiboly no modely arahana ka ilazantsika hoe afaka manambady maromaro koa zany ny lehilahy anankiray satria Jakôba nanambady anankiefatra fa contexte hafa mihitsiny zavatra samy hafa mihitsiny no nitrangana amin'ny resaka fanambadiana. Misy an'ilay efa nianarantsika teo i Agara zao ohatra ilay niterahan'i Abrahama ny Isaka dia i Sara vadiny mihitsy no nanolotra ny Agara nanambady an'i Abrahama rehefa tsy niteraka izy. I Ketura indray ilay vadiny Abrahama fahatelo efa niala teo mihitsy ny Agara, efa nody mandry mihitsy ny Sara zay vao nanambady an'i Ketura indray Abrahama araka ny Genesisy toko 5:20 dia niteraka ny reto zanaka ny anankienina hafa reto. Fa ny ao amin'ny Baiboly moa zany satria ny firenen'i Israely no nofidian'Andriamanitra hitondra ny famonjena ty amin'izao tontolo izao amin'ny alalan'i Jesosy dia
ilay patriarka amin'ny alalan'ny Abrahama sy Isaka sy Jakoba zany izay niteraka ny firenena Israely io no misy tantara mitohy hatrany amin'ny Jesosy fa ireto taranaka samihafa reto zany de samy voatantara tsikelikely any amin'ny baiboly any ianarantsika tsikelikely rehefa mianatra ny tantaran'ireto vehivavy reto moa tsika mitohy. De izay no nanoavako an'ity tetiarana lehibe ty aty am-boalohany mialohan'ny tena hidirantsika amin'reto le zanaka Jakoba roa amby folo ianarantsika manomboka androany reto amizay zany no iny ihany no mitohy hatrany amin'ny Jesosy aloha ny ianarantsika amin'ity taona 524 ty fa iverenantsika daholo ireo vehivavy rehetrarehetra izay tsy amin'ity taranak'Israely ty amin'ny fotoana manaraka rehefa vitantsika hatrany amin'ny Maria renin'i Jesosy moa izay efa nianarantsika. Fa tiako apetraka ihany zany ty tetiarana ty mba ahitantsika hoe tsy io taranaka ray io ihany no voatantara ao amin'ny baiboly ary napetrako eto koa ty chronologie ty mba hazahozahoantsika sary an-tsaina hoe ohatraohatrany ahoana moa ilay fizotran'ny tantara ao amin'ny baiboly. Ny boky tsirairay ao amin'ny baiboly zany araky ny hitantsika amin'ity chronologie ny baiboly ty de tsy voalahatra ara-tantara. Tsy hoe zavatra niseho tany amin'ny Genesis ny voalohany de aveo niseho ny Exodosy fa araky ty tantara ty mifamadibadika zany ny Joel aloha zay vao Jona zay vao Amosa zay vao Ozea fa ny antony izarako an'ity amintsika androany zany de hanamafisako koa hoe ny fanambadiana koa sy ny toeran'ny vehivavy teo amin'ny fiarahamonina samihafa tsy teo amin'ny zanak'Israely ihany fa na tamin'ireto firenena hafa reto koa na amintsika mandraka ankehitriny tsy mitovy ny ametrahany fiarahamonina ny vehivavy sy ny definition ny fanambadiana tao anatin'ny tantarany zanak'olombelona tao anatin'ny tantaran'izao tontolo izao. De izay zany no antony hanamariako an'ity. Ho antsika izay nianatra tany Madagasikara moa tamin'ilay système français zany zay mbola nianatra an'ity hoe tamin'ny tantaran'izao tontolo izao de nizaraina hoe misy an'ilay atao hoe antiquité. Ty zany de lava indrindra nanomboka tany amin'ny année 1000-3000 tany ka hatramin'ny 476 talohan'i Jesosy Kristy. Rehefa teraka moa zany Jesosy io no noraisy ny calendrier grégorien ho année 0. Tsy tena année exacta nahaterahan'i Jesosy koa raha io araky ny fikarohan'ny théologiana taty aoriana fa amin'ny calendrier grégorien zany. Zany hoe ilay calendrier lunéo-solaire de nanomboka teo amin'ny nahaterahan'i Jesosy no 0 zany hoe tany alohan'i Jesosy tany zany de année moins. Ny antiquité zany de hatrany amin'ny année moins 3000 de zay koa ny fitantaran'ny baiboly nanomboka tany amin'ny fanjakana tany amin'ny année moins 3000 tany zany no voaresaka ao amin'ny baiboly ary tsy ny calendrier grégoriana ihany no misy eto amin'izao tontolo izao. Io koa moa zany atsika ao Madagasikara matetika nosy mitokana kely iny atsika de mieritreritra hoe ny zavatra iainantsika na ny zavatra hitantsika ao a France ny andafintsika moa zany de France de zay zavatra navoakan'ny français zany de eritreretintsika hoe universel de tsy misy zavatra hafa tsony mihitsy ivelan'ny zavatra misy any a la France de tsy mahalala calendrier hafa tsika ankoatran'ny calendrier grégorienne de fanina tsika rehefa misy miteny hoe taom-baovao malagasy taom-baovao ny sinoa satria samy manana ny calendrier-ny daholo ireo samy hafa. Ho antsika malagasy zao ohatra de manana ny calendrier lunaire atsika nampiasaintsika taloha. Ny musulman koa zao ohatra sy ny jiosy manana ny calendrier-ny koa izy. Ny an'ny musulman zao nanomboka taty amin'ny année 600 rehefa teraka taty afaran'i Jesosy Mahome zay vao nanomboka nanisa taonany izy de zay indray ny anazy no aneny. De
Ohatran'izay koa ny any Sinoa zao tsy nanomboka zéro teo amin'ny Jesosy fa efa any 4000 mahery ny calendrier chinois am'izao de tsy io calendrier grégorianina io ihany zany no calendrier universel fa ny calendrier grégorianina moa no calendrier be mpampiasa indrindra, io ny ampiasain'ny frantsay io ny ampiasain'ny États-Unis zay no malaza be amintsika de zay no eritreretintsika fa zay ihany no calendrier eto amin'izao tontolo zao. Fa ny Etiopiana zao ohatra de manana ny calendrier-ny manokana koa izy, zany hoe ireo calendrier ireo zany misy semaine sasany amin'ny calendrier sasany efatr'andro fotsiny de miverina indray ny andro, fa tsy ohatran'le calendrier grégorianina hoe 7 andro alatsinainy ka hatramin'ny alahady na alahady ka hatramin'ny sabotsy, 7 andro ihany no calendrier misy eto amin'izao tontolo zao. Misy ny an'ny sasany 10 andro ny semaine, na mijery ao amin'ny Google fotsiny ianao de efa mahita hoe misy karazana calendrier be dia be. Ity fampianarana ataontsika eto ity zany de manokatra tsara ny saintsika mihitsiny hoe na ny tantara ao amin'ny baiboly na ny tantara amin'izao tontolo zao na ny norme zay napetraka ohatran'ny hoe eritreretintsika hoe norme international de tsy misy zavatra universel zany, surtout tamin'ny andron'ny antiquité sy talohan'ilay antsoina hoe époque contemporaine. Amin'izao andron'ny post-modernité zao vao misy zany lay antsoina hoe nouvel ordre ty ametraka zavatra universel iombonan'ny olona rehetrarehetra, fa taloha de tena samy nanana ny fahaleovantenany ny rehetra. Ka ity le nianarantsika malagasy tany am-pianarana araka ny système frantsay ity zany, lay antsoina hoe antiquité de ny tany alohany 476 rehetrarehetra. Zany hoe Jesosy zany ny nahaterahan' Jesosy sy ny testameta vaovao sy ny baiboly rehetrarehetra de zavatra voatantara tany amin'ny antiquité. Nanomboka taty amin'ny année 325 izay nahafivavaha-panjakana romanina ny kristianisma de efa tsy nisy soratra nampiana tsony amin'izay ilay atao hoe baiboly ampiasaintsika ankehitriny. Io le nazavaiko hatrany am-boalohany hoe samy hafa ny baiboly sy ny soratra masina sy ny tenin'Andriamanitra. Misy ifandraisan'ireo ary misy hevitra iombonana fa ny baiboly de ny tantara rehetrarehetra momba ny namonjen'Andriamanitra n'izao tontolo izao hatraminy teo amin'ny taonjato voalohany sy faharoa teo ihany. Zay no soratra farany voalahatra natambatra ao anatin'ny baiboly. Ary ny baiboly koa ara de mbola samy hafa ny any atao hoe katolika sy ny protestanta satria taty amin'ny année 1500 koa de mbola nisy ny antsoina hoe boky apôkrifa nesorin'ireo rain'ny réformatora protestanta tsy ho isan'ny kanonan'ny baiboly protestanta. Zany hoe mampianatra atsika zany ity fampianarana ity, manokatra ny saintsika hoe tsy misy zavatra nilatsaka avy any an-danitra, tsy maintsy iny foana hatramin'izay ka ho valabla foana amin'ny fiainantsika zany ny etika sy ny fomba fiainana sy ny kolotsaina sy ny toe-tsaina izay voatantara ao amin'ny baiboly fa niovaova io araky ny vanim-potoana. Ilay Andriamanitra no tsy miova, ny fitiavan'Andriamanitra sy ny famindram-pon'Andriamanitra no tsy miova, fa ny fahotany zanak'olombelona tompoky nanomboka tany amin'ny Adama sy Eva de mivoatra mandrakariva de miaratsy sy miova foana, miseho amin'ny endrika samihafa tahaka an'izay koa ny fanambadiana. Ka ny fanambadian'i Jakoba ny reto vehivavy efatra, nisy roavavy olon'afaka, prahavavy kibo raika ray tapo mihitsiny no nalainy vady, no samy nanomeny reto mpanompony reto koa ho vadiny, de tena tsy zavatra pratika amin'ny fiainantsika malagasy indrindrandrindra ankehitriny intsony, fa mbola misy firenena hafa eto amin'izao tontolo zao, amin'izao 2025 amin'ny calendrier grégorianina iainantsika zao no mbola normal zany. Ohatra zao hoe ny Sénégal zao tena légal amin'zareo any mihitsy amin'ny maha-pays islamika anazy ny manana vady maro, vady mariazy
ny famille polygame zany any Sénégal ohatra sy amin'ny pays islamika maro dia tena samy afaka soratana ara-panjakana mihitsy ny vadin'ny lehilahy anankiray maromaro. Fa ny fampianarana izay ataoko eto zany dia tsy norme universelle fa mifanaraka kokoa amin'ny contexte-ntsika fiarahamonina sy vehivavy malagasy na any Madagasikara na izay mipetraka aty ivelan'ny Madagasikara ohatranay. Sady hoe ny soratra rehetrarehetra ao amin'ny baiboly, ilay soratra masina tsika kristianina izay misy ny tenin'Andriamanitra ao anatiny ao ary misy koa ny fahalemena sy ny fahotantsika olombelona, dia ireo tantaran'ny famonjen'Andriamanitra n'izao tontolo izao hatreo amin'ny antikité ihany. Nanomboka taty amin'ny moyen âge talohan'ny réformation tsy soratra nampiana intsony ao amin'ny baiboly fa mbola misy soratra masina maro be arakaraka ny finoany mitohy ny teny Andriamanitra, mitohy namonjy an'izao tontolo izao Andriamanitra araka ny voalazan'i Jaona hoe ny baiboly sy ny soratra masina izay nosoratany Jaona misy contexte-ny koa ilay hoe ity soratra ity tamin'ny andron'io fiangonana io, satria tsy ny soratra rehetra tamin'izany koa no voangona ao anatin'ny baiboly dia nosoratana mba hananantsika finoana fa Jesosy Kristy no ilay zanak'Andriamanitra tonga namonjy an'izao tontolo izao, hananantsika kristianina finoana. Fa ho an'izay ankoatrantsika kristianina tsy hidirantsika sady tsy haintsika, Andriamanitra mahalala anazy. Tahakan'izay koa taty amin'ny temps moderne, izany hoe talohan'ny révolution française teo anelanelany moyen âge sy ny antsoiny frantsay hoe temps moderne moa rehefa nanao ny révolution-nany izy dia tonga indray ny époque contemporaine zany nanomboka taty afarany 1789 dia mbola mitohy ihany moa zany ny fizaram-potoana amin'ny toerana samihafa, efa miditra amin'ny post modernité zao isika aty amin'ny génération samihafa. Ny anarantsika teo koa nisy karazana génération samihafa fa ny tenenako an'izany zany dia hanazavako amintsika hoe manomboka eto amin'ny Jakoba amin'izay zany vao teraka lay foko 12 Israely. Talohan'io zany Abrahama mbola tsy Israelita zany izy, Isaka mbola tsy nahazo an'ilay anarana Israely, fa i Jakoba rehefa nifampitolona tamin'Andriamanitra izy araka ny voalaza ao amin'ny Genesis zay vao nomen'Andriamanitra n'ilay anarana hoe Israely dia mbola tsy teraka teo koa ary ny antsoina hoe firenena Israely, fa rehefa nivoaka ny fanandevozana avy tany Egypta ny zanak'Israely zay vao tonga firenena. Fa hatreto zany atsika mbola ato amin'ilay origine hoe hatrany amin'ny Adama hatrany amin'ny Abrahama dia mbola tsy misy resaka Israely mihitsiny. Fa eo amin'ny Abrahama ka hatrany amin'ny Josefa, rehefa iray amin'ny zanaky Jakoba sy reto vehivavy anankiefatra reto ilay Josefa zany ireo ilay antsoina hoe patriarka. Rehefa tratran'ny mosary ilay tany Kanana nifindra tany Egypta ry zareo, rehefa lasa tonga mpitarika tany Egypta Josefa dia tonga tany ilay fanjanana Egyptianina, lasa zanatany zany raha tonga tany en tant que olona ambony ny zanaky Jakoba 12 dia lasa zanatany nahatonga ilay fanafahan'Andriamanitra ny zanak'Israely izay le exode, nahatonga ny exodosy nafahan'Andriamanitra nivoaka tao ny zanak'Israely. Dia misy tantara maro be ao, mbola tsy nanana mpanjaka ry zareo rehefa nivoaka tany fa firenena fotsiny nitaritin'ny Mosesy sy Arona ary Mariamo izay anabavin'ny Arona sy Mosesy. Dia nisy tantara lava be tao nisy mpitsara samihafa nitondra ny zareo rehefa maty Mosesy sy Joshua dia nitatoka tao nisy
mpitsara vehivavy antsoina hoe Deborah koa niaraka nitarika tamin'ireo mpitsara lehilahy ry Gideona sy ry Samsona. De efa taty afaran'ny andron'ny mpitsara zay vao nisy mpanjaka. 3 fotsiny no mpanjaka nifanesy teo amin'ny 12 Israely nitambatra, de i Sôly sy Davida ary Sôlômôna de nivaky ny firenena Israely teo amizay lay teraka lay Israely avaratra, lay antsoina hoe Samaritana izy malaza be aty amin'ny testameta vaovao sy i Joda ilay zanaky Raely. De teo amizay koa no nitoy foana ny tantara hatrany i Sôlômôna moa zany lay nanangana an'ilay tempolo voalohany, teo zany vao nisy firenena tena nisy fanjakana mitovy amin'ny firenena rehetrarehetra manana lapa-panjakana tempolo tamin'izany fotoana zany de tsoina hoe tena lapa sady lapa-panjakana no lapa-pivavahana. De rehefa tonga koa zany ny Babilônianina zay natanjaka firenena natanjaka tamin'izany fotoana zany, nandrava n'ilay firenena Israely, lay Samaria aloha ny ravahany voalohany, de aveo rava koa Joda, de paritaka indray ny zanak'Israely, tsy nanana firenena indray izy fa nentina babo tany a Babilôna, de olona hafa indray nipetraka tao amin'ny tany Kanana. De nisy mpanjaka anankiray Jentilisa no nanafaka anazy teo ampelantanan'ny Babilônianina indray de lasa ny Asirianina indray no firenena natanjaka indrindra tambonin'ny tany, nanjanaka ny zanak'Israely indray. De rehefa afaka indray ny fanjakan'ny Asirianina de natanjaka indray koa ny firenena Grika, de lasa ny Grika indray no nanjanaka an'ireo firenena Israely reo. De rehefa tapitra koa ny fanjakan'ny Grika de natanjaka koa ny firenena Rômanina. Io amizay le nitoy teo amin'ny andron'i Jesosy, vao nisy koa lay firenena Rômanina natanjaka, nanangana an'ilay tempolo faharoa rehefa niverina avy any Babilôna ny zanak'Israely moa tamin'ny andron'ny Asirianina. Zany hoe ny anazavako an'izany rehetrarehetra zany tsy nijanona treo koa io, zay le antikité lavabe teo, fa niovaova amizay koa ny firenena matanjaka, ilay Rômanina, ilay Rôma matanjaka be iny lasa Eropa indray no natanjaka, de nahatonga ny Frantsay sy ny Britanika nanjanaka an'izao tontolo zao, lasa nisy zanatany Britanika, nisy zanatany Frantsay, nisy zanatany Germanika, nisy ampira samihafa natanjaka koa zany, efa tsisy voalaza ao amin'ny Baiboly tsony zany fa efa tantaran'izao tontolo zao hatramin'ny nisian'ireo ady lehibe voalohany sy faharoa, de zay vao nipoitra amizay lay Nations Unies, ilay firenena mikambana efa taty 1947 tao aorian'ny ady lehibe faharoa, zay vao nisy an'izay lay hoe fitantanana ny ombonana an'izao tontolo izao zay vao nisy le antsoina hoe zon'olombelona, de zay vao nipoitra tao lay hoe zony vehivavy zay vao nipoitra tsikelikely amizay ny maha izy azy ny vehivavy. Fa tao anatin'ireo tantara rehetrarehetra reo, tao anatin'io taona be dia be io, de tao anatin'ny tontolo patriarkaly nanambany vehivavy natao tsinotsinona ny vehivavy zay no antom-pisiany Bila sy Zilpa, zany hoe nisy zany vehivavy de tena hoe andevo izy nampiasaina tamizay tiana nampiasana anazy izy teo amin'ny tompony nampiasana niteraka izy nampiasaina niasa izy nisy karazana fanandevozana samihafa koa zany tao anatin'ireo vanim-potoana rehetrarehetra reo, ary ny vehivavy foana no tena victime tao anatin'izany tantara rehetrarehetra zany, hatraty amizao epoque contemporaine zay iainantsika zao, zay vao nisy ny atao hoe zon'olombelona, misy an'ilay hoe zo fototra n'olombelona, de misy amizay koa ny atao hoe zony vehivavy zany hoe misy ihany moa mandraka ankehitriny ny mbola miteny hoe misy ny andriny
hova andevo misy hoe taranaka andriny misy ambany razana sy ninona fa ny fanandevozana tamin'ity vanim-potoana izay resahantsika eto ity zany i Bila sy i Zilpa izay tena lazainy baiboly amin'ny teny fototra mihitsy hoe andevo de tsy ohatran'ilay definition-ny andevontsika ankehitriny zany hoe tsy miankina tamin'ny volon-koditra an'io, tsy miankina tamin'ny firazanana io, tsy miankina tamin'ny fokony io, fa ny nahandevo zany tamin'ny vaninandro taloha de rehefa resy anady ianao de andevo daholo ny taranakanao rehetrarehetra. Taloha zany tao anatin'io antikité io de tena hoe le loi de plus fort zay firenena matanjaka de mandeha manafika firenena malemilemy de lasa andevo daholo zay ankoatran'io. De tamin'ity fotoana ty hitantsika tsara ny tantaran'i Agara, Abrahama tsy mba niady zany izy tsy hoe ahazony tamin'ny alalan'ny ady ka lasa andevo tamin'ny ady i Agara fa nomeny mpanjaka avy tany Ezipta ho fifonany ho andevon'ny Sara i Agara. De ny taranaka andevo, ny zanaka andevo de teraka andevo. De izay zany le misy fitohizana andevo ilay voaresaka eto fa tsy misy mihitsy hoe fokonareo fokon'andriana, fokonareo fokon'andevo hoe ny Eziptianina de andevon'ny Israelita, tsy izay mihitsy ny contexte misy antsika eto. Nazavaiko lavabe mihitsy zay zay moa no isan'ny tena nahataraiky an'ity fampianarana ity satria tena zavatra tsy azo raisiraisina tendrony mihitsy ny hoe Jakôba sady nanambady mpiravavy ray tapo no nanambady ny andevon'izy roa de mila an'izay contexte zay mazava tsara ao amin'ny saintsika hoe tsy zavatra azo atao copier-coller amin'ny fiainantsika ankehitriny mihitsy ny tantarany izy efatra vavy reto Rahely, Lea, Bila ary i Zilpa zay anarantsika androany. I Isaka zany sy Rebeka rehefa niteraka kambana haintsika tsara ny tantaran'izy roa lahy fa ny fitany Jakôba aloha Esau tamin'ny voalohany hoe amidio amiko fizokinao fa mosary zany Esau avy any, Jakôba moa mpahandro izy ao an-trano ao, tia mahandro sakafo zany Jakôba, tia mipetraka an-trano de akaikikaiky ny fony reniny izy Esau indray le ray tia mandeha mihaza izy any anaty ala any de nona avy any izy araka ny fitantaran'ny baiboly de fitany Jakôba hoe mety hoe tsy haiko na nisomosomonga foana angamba Jakôba io tao fa niraisiny Esau somonga le izy niraisiny sery hoe meko mofo anao raha menao anakahy fizokinao de miteny moa zany le tantara zany hoe kambana izy roa fa tsy vitan'izay ihany zany le izy fa kay tena au sérieux ny an'i Jakôba mbola ny fitany indray mandeha Esau rehefa hanome tso-drano i Isaka rain'izy roa efa antitra efa tsy nahita ny mason'i Isaka fa hoe alefaso aty ny zanako lahy matoa i Esau omeko tso-drano de nivangony Rebeka sy Jakôba kapitaka Esau tamin'io andana malaky mody karakarao le sakafo andana angalaro ny tso-drano avy amin'ny Abrahama de i Jakôba no nahazo an'le tso-drano de nipoka niady tamin'izy roa rehefa hitan'i Esau hoe nangalary ny Jakôba ny tso-dranony avy tamin'ny rainy de nalefa ny Rebeka nandositra i Jakôba satria saika ho vonoiny Esau. Za zany araka ny mahazatra eto amin'ny fampianarantsika de tsy ataoko loatra le mamaky amin'ny antsipiriany an'le tantara ao amin'ny baiboly fa manasa anao averimberiko foana manasa anao hamaky an'le tantara ao amin'ny baiboly fa misy antsipiriany tsy voalaza koa fa miezaka mamitina an'le tantara zany hoe inona monina tonga ny Jakôba ty tonga any an-tany lavitra be any amin'ny anabavin'ny Rebeka ihany zany izy no nasain'ny Rebeka nandositra zany hoe any amin'ny tontaony zany, any amin'ny zamany ozy zay boka Sakalava zay hoe nalefan'i Rebeka nandositra zany Jakôba satria tratra le fikafikandreo roa tezitra Esau andeha hamono anazy de hoe andana anao mandeha mandositra any amin'ny tontaonao any amin'ny tany ny anadako any satria ny anarantsika talohany zao fa i
Isaka dia nangalana vady avy tany amin'ny tanànan'i Abrahama. Dia i Jakôba zany nalefa niverina nandositra indray tany amin'ilay toerana niavian'ny mamany. Dia tany zany izy no nandeha araka ny Genesisy 7:20 izay ianarantsika androany. Tonga any amin'io tanànan'ny tontoniny io any zany Jakôba, nandeha tongotra tanatin'ny fotoana lavabe reraka dia nahita toeram-patsakana. Mbola tsy kaopy zany izy hoe fa tonga izy io fa dia nasaina nandeha fotsiny tamin'izany fotoana zany, tsisy mapy tsisy hoe fanalana hoe aiza moa za ty, fa dia nandeha fotsiny dia nanontany olona izy rehefa nahita vovo hoe aiza ho aiza moa misy antsika ty, aiza nga ty toerana misy anaka ty, fa nanontany vondrona olona teo zany izy, nahita lehilahy teo amoron'le vovo teo, nahita mpiandry-ondry dia nanazava moa ry zareo hoe ty amin'ny tanànan'ny Labana ianao zany hoe lay anadahany mamany, lay tonton efa teo amin'le tanàna mihitsiny zany izy no nahitany Rahely. I Rahely zany dia kozinany any, kozinan'i Jakôba foana koa zany i Rahely mitovy amin'ny Rebeka kozinan'i Isaka ihany. Reo samyreo tao ihany moa no mifanambady fomba tamin'izany fotoana zany. Zanak'olona mpianadahy indray zany i Rahely sy Jakôba eto. Dia i Rahely zany tonga avy any araka ny voalaza ny soratra masina dia mpiandry ondry Rahely, nieny tompoko, nisy vehivavy mpiandry ondry matanjaka, afaka miandry ny ondriny any anefitra, afaka manome rano ny ondriny ao amin'ny baiboly dia i Rahely zany. Dia rehefa nahita ny Rahely moa Jakôba dia avy defa tara izy mazava ho azy fa araka ny voalazan'ny soratra masina, matetika miverimberina voalazan'ny soratra masina fa tsara tarehy i Sara, tsara tarehy i Rebeka ary tsara tarehy koa i Rahely. I Lea zay rahavaviny moa dia lazain'ny soratra masina hoe somary malemy maso izy ozy ny filazan'ny malagasy anazy fa tsy ny voalazan'ny soratra masina hoe tsara tarehy i Lea, fa i Rahely no voalaza fa sady hoe tsara tarehy izy no tsara bika ozy ny soratra masina. Dia mazava ho azy tsara ny filazan'ny soratra masina anazy fa tsy zavatra negativa mihitsiny. Dia avy dia taraiky moa zany Jakôba fa tsy avy dia efa nanararoatra, tsy avy dia efa nikaoty izy fa rehefa nahita ny Rahely izy dia avy dia efa nifandray am-po taminy dia tena nalahelo izy dia nitantara hoe zany eka zanak'Isaka andeha handositra aty aminareo za. Dia avy dia efa lasa koa i Rahely rehefa nahita anazy, tsy hoe za koa dia efa tara aminao, tsy avy dia zay ny nanomboan'ny nifankahitan'izy roa, fa lasa Rahely nandeha nitantara tany amin'ny rainy i Nahora zany io hoe misy zanaka ny anabavinao tonga ao nandositra izy avy tany amin'ny tanànany dia rehefa nahita anazy koa zany ilay rafozan-dany zay sady tontaony dia niazakazaka nampandroso anazy tan-trano dia araka ny Genesisy 7:20 ny 14 moa dia efa nipetraka, nampandrosoana en tant que hoe zanaka zany Jakôba tao an-trano efa nipetraka 2 volana tao izy dia tsy nanara-roa-pahefana i Labana zay tonton zany fa nanontany anazy tsara izy hoe anao ve moa dia hiasa maina aminakato foana. Jakôba koa tsy hoe tonga amin'ny tonton ato dia atorotoro foana, tsy hainky aloha aka aina nanao kamo-be tao, tsy nanao jalaoko, tsy nanao jombilo tao Jakôba, fa nanompo izy niasa izy, nandeha nanampy niandry ny ondrin'ny tonton izy dia rehefa nanontany amin'izay tonton hoe inona no omeko anao fa tsy ataoko miasa maina, tsy andevoziko fotsiny ianao ato fa omeko karama. Dia ozy Jakôba amin'izay hoe hiasa fito taona ato aminao za dia omeo anakao vadiko Rahely zanakao. Zay zany no nazahoan'i Jakôba vadiny voalohany. Tsy nameny Labana gratuit io tsy navela niasa gratuit Jakôba tao aminy satria tsy andevoziny, tsy manararoatra
hoe olona tsy manan-katao tsisy andehanana izy ity dia ataoko mpanomboko mikarama vary masaka atao tranoko ato, tsy nanao an'izay Labana fa nanontany an'i Jakoba, inona no omeko anao dia 7 taona be izao Jakoba mihitsy zany no nanome valeur an'i Rahely hoe tsy hoe iasaiasa 2 taona fotsiny za dia omeo anaka zanakanao fa tena aminazy zany tena sarobidy valeureux be izany Rahely zany vady zany tsy zavatra hoe nividiany moramora mihitsiny. Ary zay mihitsy ny nanaovan'Andriamanitra antsika vehivavy zay no mahatonga ny fangataham-bady. Ny tontolo tandrefana moa tsy manao an'io le resaka hoe vodiondry manome vola, manome vodiondry moa ny fiantsotsika malagasy anazy fa samihafa ny fomba fitenenana anazy amin'ny firenena samihafa. Fa ohatran'ny hoe ny an'ny zareo zany dia fa hoe rehefa mifanaraka any fotsiny ny olon-droa indrindra nanomboka taty amin'ny epoky ny romantisme dia niendanja teo ny vehivavy ohatran'ny hoe alailaina fotsiny kôtikôtiana amin'ny lalana eny fotsiny dia fa iny koa le vehivavy dia fa tonga dia ndao dia fa misy avy dia mitondra entana dia mandeha manaraka any. Fa i Rahely tompoko i Jakoba mihitsy no nievalue anazy hoe asa 7 taona zay vao alaiko vady io zanakao io. Dia tsy avy dia zay ara ny zavatra niseho fa Labana rehefa tonga amin'izay le fotoana 7 taona nanisa andro mihitsy zany Jakoba, izy koa tsy hoe dia fa eto za dia andro sisapon'ny Labana, nampatsiahiviny mihitsy Labana hoe feno zay le 7 taona rafozako, aiza amin'izay le zanakao ho alaiko vady. Tsy nisy dikany tamin'ny Jakoba mihitsy araka ny voalazan'ny Baiboly niandry an'le 7 taona. Ohatran'ny hoe andro kelikely fotsiny satria tena tiany ary sarobidy sy lafo vidy taminy Rahely dia tsy hitany mihitsy le nandalovany 7 taona. Fa tsy ohatran'ny ataon'ny lehilahy ankehitriny hoe raha vao elaela fotsiny ianao mieritreritra mamaly ny valiny anazy dia fa le tsika vehivavy indray no mieritreritra sao dia ela loatra fa aleo dia fa ekeko any foana na dia mbola tsy vonona. Tena ny andro 7 taona tompoko Jakoba. Dia rehefa tonga ny 7 taona mbola ny fitany Labana. Tamin'ilay fotoana ny fampakaram-bady nanaovan'ny Labana fety be nanasany olona mihitsiny dia rehefa tonga ny hariva tsy Rahely no nomeny Labana fa Lea zokin'ny Rahely. Zany hoe Rahely zany zandry dia Lea zoky. Dia rehefa tonga ilay alin'ny fampakaram-bady araky ny Genesis 19 dia tsy naiasana fa maizina izy tao na nisotrosotro divay. Ty moa zany dia mbola tsy azoko mihitsy, mbola naovantsika interview lehilahy eto amin'ny pejy angamba hoe possible ve zany hoe mandry amina vehivavy ianao dia tsy tadidinao, tsy azonao onona, tsy hainao aby iza izy tao satria efa niseho zany tamin'ny lota nandry tamin'ireo zanany roavavy ireo dia eto koa moa zany dia mbola niseho koa hoe ilay Rahely tiany Jakoba be iny zany kay Lea no nomeny rainy anazy nandritra n'iny alina iny dia iny no lasa vadiny. Efa maraina ny andro vao hitany hoe kay tsy le Rahely nandrasako tanatin'ny 7 taona ty fa Lea. Dia lasa izy tsy hoe nangina fotsiny izy satria hoe jombilo na jalaoko fa miasa amin'ny rafozany, fa lasa izy nifampiresaka tamin'ny Labana hoe fa ahoana Rahely anie ny fanarahantsika 7 taona fa tsy Lea dia teo indray Labana vao niteny hoe ny fomba eto amin'ity taninay ity, ny fomba tany amin'ny tanin'ny zareo zany. Zany hoe tsy fomba tany amin'ny tanin'ny Jakoba io matoa tsy hainy. Dia tsy mahazo manambady alohan'ny zokiny ny zandry. Zay no antony nanomezako anao an'i Lea aloha, fa raha ohatra ka mety aminao koa ny mbola hiasa 7 taona indray mandeha, zany hoe miampy 7 taona indray, dia afaka omeko anao izy roa, omeko anao indray Rahely. Ilay Jakoba namango akapitaka ny rahalany iny ihany zany no nivangony rafozany akapitaka koa teto. Ty moa dia asana mifandray amin'le fitenin'ny malagasy hoe nitody tsy misy fa ny atao no miverina, fa le Jakoba mpamitaka zany voafitaka indray teto dia zay zany no nahatonga ny Lea sy Rahely lasa vadiny Jakoba. Tsy safidiny Jakoba mihitsy ny hoe samy mety aminaka zanakanao roa reo fa omeo anaka jiaby dia nanomeny ray.
azo lazaina karazana hoe pression sociale sy fomba amam-panao zany a no isany nahavoatery an'izy rehetrarehetra reto na labàna koa zany de nifehezin'ilay fomba hoe tsy afaka manambady ny zandry fa ny zoky ihany aloha na i Jakoba zany de vao fitaka niaraka tao i Rahely moa mazava ho azy de azoko an-tsaina mihitsiny angamba ny ratrapony hoe de efa niandry nandritra ny 7 taona ty vadiko ty hifanambady am'izay zay de kay mbola tsy namena koa rehefa vita lay 7 taona fa nampiana 7 taona manaraka indray. Reto vehivavy reto moa ny fatohantsika amin'ny fampianarana hiezaka hipetraka amin'ny toeran'ireo vehivavy ireo tsika raha ianao ny teo amin'ny toeran'ny Rahely. Niandry 7 taona be zao anao, niandry tena virjiny mihitsiny izy araky ny fomba tamin'izany fotoana zany fa tsy hoe fa mifanao bisobiso tany de fa kisipasipa nangalangalatra tany fa tena nifampiandry tsara mifahadiovana mihitsy nandritra ny 7 taona. Tonga lay 7 taona ozy ny fomba amam-panao hoe tsy mahazo manambady aloha ny zandry fa ny zoky no mandeha. De asa nananinona koa moa de tsy nisy nakavady mihitsiny koa ty Lea ty talohan'io nandritra ny 7 taona io na tsy nomeny labàna mihitsiny fa de niandrasany amitany an'i Jakoba de niandry 7 taona manaraka indray zany Rahely zany hoe tanatin'ny 410 taona zany Rahely niandry an'ilay olon-tiny satria ny rainy no tompo-pahefana mandefa anazy manambady ny lalàna ny fiarahamonina no manery hoe ny zoky no mandeha aloha fa tsy ny zandry de mazava ho azy nikorotana tao anatin'izany rehetrarehetra zany na ny saina na ny hormone na ny fon'ny Rahely ka azo eritreretina hoe izay no naha sarom-piterahana ny Rahely satria tsy momba zany Rahely eto satria hitantsika tsara amin'ny toy ny tantara fa niteraka ihany izy any amin'ny farany fa nikorotana ny hormone ny Rahely niandry 410 taona be zao izy ny fony ny sainy ny fieritreretany hoe de tena tsy afa manoatra zany amin'ity rafim-piarahamonina sy ny fomba amam-panao ty fa de miandry de ny rainy koa moa de nanararoatra koa hoe 7 taona manaraka fa ao anatin'izany anefa de tena miseho amin'ny alalan'izao tantara zao fa lafo vidy valeureux ny vehivavy atolotra hiditra ao anaty tokantrano fa tsy hoe omemena foana de vadivadiana fahatany de anaovana zay tia anaovana anazy. Zay zany no lesona voalohany ianarantsika eto indrindra ho antsika vehivavy. Nanana ray ny valoriser anazy sy niaro ny honneur-ny sy ny valeur-ny Rahely de lasa nahatsapany zany valeur-ny sy ny honneur-ny zany ka na de nikorotana aza ny sainy, nikorotana aza ny fony, nikorotana ny hormone ka tsy afaka niteraka izy aloha de tena tsy nampalatsa-danja anazy fa tena hoe izy no voalazan'ny baiboly fa tiany Jakoba indrindra efa safidiny hatramin'ny voalohany fa noho ny fomba amam-panao de tsisy afa nanoatra izy ireo ka i Lea no lasa vady voalohany. Zany hoe i Lea koa zany ilay zokin'ny Rahely manana zandry vavy tena tsapako zany hoe ianao raha vao zoky zany ka zavatra mampalahelo ny zandrinao tena tsy mahalatsa-kanina anao tsy mahately kanina mihitsiny fa satrinao aza hoe aleoko ty zandriko ty ny faly fa za mandefitra. De imagineo am'izany tsy ampifaliana mihitsiny koa ny nanekeny Leany zany vehivavy no miteny fom-behivavy manana zandry vehivavy normalement de malahelo any zandriny Lea fa noterena koa izy. Ny rainy notereny fomba amam-panao sy ny fiarahamonina, i Lea notereny lay fomba koa tsy fantatra moa Lea zany na nanana fitiavana anazy ihany na ahoana fa de hoe noterena tsy nanan-jo tsy nanan-tsafidy tsy maintsy manambady an'ilay olona tiany zandrinao
sady zandrinao koa no tiany. De araka ny voalazan'ny baiboly de tena nalahelo Lea hoe tena hainy mazava be zany sady hitany fa i Rahely rahavaviny no tiany Jakôba nefa izy no tsy maintsy nanambady anazy. Raha mipetraka amin'ny toeran'ny Lea koa anao, olona tiany zandrinao sady mitiany zandrinao zao no terena ho vadinao. De ny faraherin'ny Lea zany teto de hoe hiteraka zazalahy ngamba za mba ho tiany'ty vadiko ty. De niteraka ny Robena izy araky ny Genesisy 7:20-telopolo. De ny fanantenany tam'izay hoe rehefa mba mahazo zanaka de mety mba ho afaka am'izay ngamba ty fahoriako tsy ho tiany vadiko ty fa ho tianaka am'izay ny vadiko. De hoe indro ny zazalahy, zay no hevitry ny anarana hoe Robena, mety hanafaka anaka amin'ny fahoriako am'izay. Betsaka antsika vehivavy no misaina ohatran'izany hoe de haiko anie izy io fa tsy tia anaka fa rehefa za miteraka eo de ho tiany foana za ho tiany ohatran'izany. Fa araka nyty zava-nitranga tamin'ny Lea ty de mbola niaina tanatin'ny fahoriana foana izy, tsy nampiova ny fony Jakôba mihitsy na de niteraka aza Lea, de mbola niteraka fanindroa indray izy araky ny Genesisy 7:24-telopolo. De nataony hoe Simeona ny anarany satria hozy izy hoe niaino ny fahoriako angamba Andriamanitra ka nanome anaka zanaka faharoa indray. Mety mba ho tiany Jakôba am'izay angamba za fa niteraka faharoa. Zay no mahatonga ny hevitry ny anarana hoe Simehona, fihainoana ny dikany, zany hoe henon'Andriamanitra angamba ty fahoriako de tena tsy tiany vadiko ty za de sady malahelo any zandriko ty mety mba ho tiany am'izay za fa manome azy zanaka faharoa. Inona hozy ianao? Mbola tsy nampiova ny Jakôba, vadiny ihany izy matoa miteraka moa zany de miray ara-nofo mazava ho azy izy roa mpivady fa tsy misy fitiavana. Fa mazava amin'ny Lea zany fa i Rahely ihany no tiany Jakôba fa mbola tsy afaka manambady an'i Rahely. De niteraka fahatelo indray i Lea de nieritreritra hoe tena mba hifikitra aminaka am'izay angamba ty Jakôba ty fa zaza telo be zao ve tsy afaka tsony ty. Zay ny hevitry ny anarana hoe levy, fifikirana, tsy ho afaka aminaka tsony izy Jakôba ty fa zaza fahatelo ty araky ny Genesisy 7:24-telopolo ihany. Fa hozy ny fomba fiteny malagasy hoe na zaza fito aza tsy mahafehy trano, na hiteraka isan-taona eo anao rehefa tsy tian'io lehilahy io de tsy hampitombo ny fitiavany anao zany ny fanananao zanaka aminy ry vehivavy. Efa niteraka fahaefatra ny Joda i Lea araky ny Genesisy 7:20-telopolo sy 5:telopolo zay vao hozy izy hoe aleo hideran'Andriamanitra fa tsy hahita fifaliana amin'ty fiezahako hitady fitiavana amin'ny alalan'ny fiteraham-be ty eto fa ny vatako foana angamba no drodraka eto fa tsy nampiova ny vadiko mihitsy fa de Rahely ihany no tiany. Zay no nahatonga ny anarana hoe Joda. Hideran'Andriamanitra am'izay fa any amin'Andriamanitra no misy fitiavana marina fa tsy misy fitiavana lehilahy azoko vidiana amin'ny fiterana na de fahaefatra zany aza. De niagna am'izay i Lea, zay vao nitodika tamin'Andriamanitra, tonga saina hoe Andriamanitra ihany no afaka mitia sy hanome fitiavana anaka fa tsy manipulena amin'ny alalan'ny zanaka zany ny fitiavan'ny lehilahy. De efa niteraka efatra zany Lea, asa moa na efa tapitra le fito taona de nanambady any Rahely am'izay Jakôba fa tsy nanan-janaka kay Rahely rehefa tapitra lay 410 taona be zao niandrasan'i Jakôba hanambady azy. De i Lea moa zany rehefa nalefa ny rainy hanambady de natolotra ny ho vadin'i Jakôba
de nomeny mpanompo izay antsoina hoe Zilpa, zany hoe ilay mpanompo vaviny rainy tao ihany zany no lasa mpanompon'ny Lea. De tahaka i mpanompon'ny Lea. De tahak'izay koa i Rahely rehefa nalefa nanambady koa zany izy afaka 7 taona de nomeny rainy an'i Bila koa izy mpanompo vaviny rainy tao ihany koa io no lasa mpanompon'ny Bila. De tam'ty vanim-potoana niainan'izy ireo ty zany rehefa tsy miteraka ny vehivavy anankiray de azony atao tsara ny maniraka ny mpanompo vaviny hanambady ny vadiny, de ny zaza zay aterakan'izy ireo de zanak'ilay tompony. Ipetraka amin'ny toeran'ny Bila indray atsika eto. I Bila zany eto de mitovitovy amin'ny Agara ihany. Tsy nanan-jo, tsy nanan-tsafidy, tsy nanontaniana akory hoe mety aminao ve ny hanambady an'i Jakoba tompoko. Fa amin'ny mahandevo anazy zany de ampiasaina ny vatany hanambady ny vadiny tompony mba hahazahoana taranaka tsy ho anazy koa aza fa ho an'ilay tompony. Hoy antsika hoe de tsy rariny intsony re zany, fa de mbola maro tompoko antsika vehivavy mody sarotsaroana fotsiny hoe ndana manambady fa safidinao io, fa betsaka atsika na de amin'izao 520 zao aza no ray aman-dreny fa tsy mba tompo akory aza no manery ny zanany hoe ndana manambady an'io. Tsisy an'izany hoe tianao na tsy tianao. Na ray aman-dreny miteraka, na ray aman-dreny ara-piarahamonina, na ray aman-dreny am-piangonana de misy ny mbola manao tahaka ny nanaovana an'ireto vehivavy reto, mieritreritra hoe zany vehivavy zany tsy manana fo mitempo, tsy manana safidy fa zay omena anazy eo de lasa izy mandeha manambady. Ny anambadiaka iterana ozy ny ohabolana malagasy de lasa anao manambady mba ahazahoany reto olona reto taranaka. I Bila zany tsy nanana ray niaro anazy sy ny valoriser anazy tahaka ny Rahely sy Lea zay tena novidiana lafo de mazava ho azy tsy fantany ny valeurany. Andevo izy alefa fotsiny izy hanambady mba hahazahoany olona taranaka de mbola misy tompony Bila andevo mandraka ankehitriny mandeha manambady tsy amin'ny safidy tsy amin'ny fitiavana mba hahazahoany olona hafa taranaka fotsiny. Hoy ianao hoe mety bonne intention ny Bila ane io e. Misy teolôjiana maro aza avy amin'ny tontolo tatsinanana miezaka manazava hoe raha ny rafi-piarahamonina tamin'io de ohatran'ny hoe mampiakatra valeurany. Le izy tokony hoe andevo fotsiny zany miakatra ambony kokoa, lasa hoe andevo ambonimbony valeur kokoa rehefa manambady ny tompony, ohatran'ny efa nianarantsika tamin'ny Agara. Fa na izany ara mipetraka ihany ny maha olombelona noharian'Andriamanitra tahaka ny endriny sy araka ny tarehiny manatsafidy an'ny Bila. Tsy hazavain'ny Baiboly moa zany zay fa azo eritreretina hoe mety tsara relation i Bila sy i Rahely matoa natokisan'ny Rahely fomba amam-panao koa moa tamin'izany fotoana zany, manambara zany ty tenin'Andriamanitra zay anjarantsika ty fa ny fomba amam-panao sy ny fisainantsika olombelona zay niovaova tao anatin'ny vanim-potoana samihafa de tsy hoe zavatra hoe fixe normal anankiray na de normalisevan'ny fiarahamonina taloha aza ny zavatra sasany de hitantsika hafahafa sy maharikoriko amintsika miaina ankehitriny, de misy taranaka any afara koa mbola hita hoe zany ve ny zavatra nataonareo tamin'izany, rehefa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa mandeha amin'ny saim-patany ny olombelona de mifanandevo. De misy koa ny vehivavy tahaka ny Bila
tsy manan-tsafidy izy, tsy nanana an'ilay ray-piaro ny valorizena azy, de lasa anaovan'olona an'izay anaovana anazy. Miditra ao anatin'ny fanambadiana, miditra ao anatin'ny tokantrano mba ho an'ny hafa fotsiny. Fa tsy misy manontany an'izay mba heviny sy izay mba mety aminy mihitsiny. De rehefa niteraka aza izy de rahely no manome zanaka, manome anarana sy tompon'ilay zaza terana. De teo zany no niteraka fahadimy izay niteraka ny Dana i Bila. Araky ny Genesisy 13 ny andinin'ny 9. Ny atao hoe ny hevitry ny anarana hoe Dana, ilay teny hebreo hoe Dana zany de hoe mpanome rariny. Hozy Rahely hoe mba nanome rariny anakay ihany ny Andriamanitra fa nahazo zanaka ihany za. De terena fotsiny hoe Andriamanitra manome rariny anazy ny nahazoany zanaka tamin'ny alalan'ny nanereny vehivavy hafa hanome zanaka ho azy, satria tsy ampy anazy ilay izy no tiany Jakôba, izy no vadiny Jakôba, fa mbola nieritreritra Rahely hoe mbola tsy tena mahazo toerako tsara za raha tsy mahazo zanaka amin'ny alalan'ny mpanompoko. Fa ilay zanaka ny rahavaviny tamin'ny Jakôba zany aminazy tsy zanany iny fa mbola mila zanaka ho anazy mihitsy izy na de tsy miteraka aza. De niteraka ny Dana, zanaky Jakôba fahadimy zany io tamin'ny Bila. De tsy Dana rery ihany fa mbola niteraka faharoa koa i Bila, niteraka ny Naftali. Zany hoe raha raika ty foana hozy Rahely mbola resiny rahavaviko lavitra be mihitsy za, fa izy efa manana efatra ny anakà raika fotsiny, mbola mandeha manambady an'ny vadiko indray ianao de mahazo an'ny Naftali. Ny hevitry ny anarana hoe Naftali de fitolomana. Genesisy 13:9. Zany hoe tena nitolona mafy amin'ny rahavaviko mihitsy mahazo an'ireto zaza roa reto. Zay indray no nahatonga an'i Jakôba nanambady an'i Bila. De rehefa nahitany indray Lea, zay efa nanan-janaka efatra be zao, efa nionona hoe efa tsy azo ny fitiavan'ity vadiko ty tsony za fa de fa aleoko hanompo an'Andriamanitra. Inona indray no nataony? Za koa mba manana mpanompo vavy koa mbola afaka manana zanaka amin'ny alalan'ny mpanompo vavy koa za. Teo koa no nahatonga ny Zilpa nalefan'ny Lea hanambady an'i Jakôba. Tsy mitovy amin'ny an'i Rahely mihitsy indray zany ny an'ny Lea teto ny antony, fa tena hoe araka ny voalaza amin'ny baiboly moa efa tsy afaka miteraka intsony izy, tokony efa momba zany izy de ny mpanompo indray no nasainy niteraka amin'ny vadiny. Genesisy 13:1-12 niteraka ny Gada tamin'ny Jakôba indray zany i Zilpa, zany hoe fa vehivavy fahaefatra zany eto vadiny Jakôba, natolotra ny reto vadiny reto anazy niteraka ny Gada indray zany. Ny hevitry ny anarana hoe Gada amin'ny teny hebreo moa mitovy amin'ilay hoe Zara amin'ny teny gasy, hoe de mbola manan-jara ihany re za hozy Lea, mbola nahazo zanaka fahadimy, de mbola tsy ampy zany dimy zany, fa mbola nasaina niteraka fanindroany indray Zilpa, niteraka ny Asera. 13:17. Zany hoe tena sambatra mihitsy ny re za, fa de enina be zao ny zanako, efatra naterako 2 tamin'ny mpanompoko mitovy amin'ny rahavaviko zay, tsy miteraka nampiteraka amin'ny mpanompony io de ampiterako koa ny mpanompony. Raha mipetraka amin'ny toeran'ny Zilpa indray zany atsika, ny an'ny mpanompony Rahely teo, ny an'ny Bila mba hoe tsy miteraka moa ty tompoko ty de tsy maninona mba hiteraka ihany ho anazy, mety hoe mampalahelo angambany izy. Fa ny an'ny Zilpa tompoko de tena compétition tsotra zao, fifaninanana tsotra zao no andehanana manery anazy manambady sy hiteraka tsy ho anazy. De tena misy koa tompoko mandrak'androany vehivavy aroso anaty fanambadiana hanaovana compétition fotsiny hoe zay koa mba miteraka, zay koa mba manana taranaka, de tsy jerena ny momba ny vehivavy io mitovy amin'ny Bila ihany, tsy manana ray aman-dreny miaro mivalorize ny tenany,
fa de ampiasaina am'izay tiana anaovana anazy io vatana namboarin'Andriamanitra, manana ny valeurany maha izy azy io. Tsy nividiana fito taona, tsy nanontaniana hevitra tahaka an'le Israely zany i Bila sy i Zilpa eto, fa de tena nalefa ny viraviraina. Tsy mahagaga raha any amin'ny Genesis 5:13 any, de i Robena, ilay zanaky Lea voalohany tamin'i Jakoba ara, de mbola nanambady an'i Bila koa. Hitanao am'izany zany fa tena hoe nampiasaina am'izay tiana anaovana anazy le vehivavy de satria efa normalisé ny fiarahamonina tam'izany hoe ny vehivavy zany zay anaovana anazy io e. Na akana taranaka io na ho viraviraina io. De gaga antsika ankehitriny raha mahita hoe zazakely ara de aolan'ny lehilahy lehibe de maty. Satria zay ny toe-tsaina ijerena ny vehivavy hoe tsy misy dikany io. Azo akana taranaka fotsiny io. Azo viraviraina am'izay te ampiasana anazy io. Fa eto aloha de mazava tsara, tsy Jakoba mihitsy no nehanehan'ny tady an'ireo sy nanao tsinotsinona an'ireo fa de isika samy vehivavy no tsy manisy dikany atsika samy vehivavy. Ho avy moa zao ny valomarisa de resahana hoe ajao ny vehivavy, avereno ny asan'ny vehivavy, ny lehilahy foana no tiantsika ho toraham-bato hoe tsy manaja vehivavy, fa isika samy vehivavy koa tompoko de tsy mifanaja sy mifanao tsinotsinona. Mieritreritra hoe za vehivavy ambonimbony kokoa de reto vehivavy andevoko reto tsy rarahiko reo zay anaovako anazy ao. Mpiasa trano zany, vehivavy tsisy dikany zany fa za vehivavy miasa, mandeha mikarakara any amin'ny asako any de tsy nitsoniaviko sy andevoziko ny vehivavy mitovy amiko satria tsy manana ray aman-dreny mpiaro izy, tsy niafaka nampianatra anazy izy, de isika samy vehivavy ihany no mifanambany, mifanao tsinotsinona de gaga antsika raha ataon'ny lehilahy tsinotsinona koa. De mbola tsy vita efa 5 zany zay ny zanaky Jakoba tam'reto vehivavy 3 samy hafa reto. De misy tantara mampihomehy mihitsy moa zany ato amin'ny baiboly ty ato de nisy zanaky Lea ndray hony ny zavatra tiany Rebeka zany tamin'ny zanaky Lea io de nanao échange-na entam-barotra indray izy mirahavavy. Teraka mihitsiny zany ny fifandrafesana tamin'ny Lea sy Rahely ao amin'ny Genesis 13 ao, 7:10. Raha tamin'ny voalohany no tereny rafi-piarahamonina sy ny fomba amam-panao fotsiny fa tsy sitrapon'izy roa vavy ny ho mpifandrafy, de lasa tena niteraka fifandrafiana, fifankahalana tamin'izy roa vavy mihitsy izany fomba ratsy-piarahamonina misy zany ka nahatonga an'ilay teniko teo hoe lasa tsika samy vehivavy indray no lasa mifandrafy. Tsy vitsy mandraka ankehitriny hoe le lehilahy raha fa tsy ohatran'ny an'i Jakoba teto no manapa-kevitra mampirafy de le vehivavy ampirafesina indray no miady, tena hoe miady mifampiantso ady mifandrafy mihitsy nefa le lehilahy no nampifandrafy. Lay rafi-piarahamonina sy lay toe-tsaina lomorina no mampifandrafy an'ilay vehivavy de mampidina hatrany ilay valeuran'ny vehivavy. Nividiana 7 taona, nividiana 14 taona, lasa mifanao tsinotsinona, lasa manao compétition miseho hoe iza no manan-janaka maro indrindra, de mifanao varotra mihitsy ny ara hoe ao andeso matory aminao any le vadiko na de toroko aza androany ozy Rahely fa omeo anakahy ty zavatra ilaiko aminao ty. Misy atsika de manao an'izany. Za moa tsy nahita expérience fa de azo eritreretina hoe misy ny toe-tsaintsika vehivavy no manao tahaka an'le asa Rahely amin'ny voalohany de tsy sitrapo, fa hoe sendra zavatra eritreretina hoe tsy azo anoharana tamin'izany fotoana zany, tsisy resaka zon'ny vehivavy sy fanajana zon'olombelona zany, de mandraka ankehitriny na de efa misy an'ireo aza de mbola lomorina ihany le toe-tsaina.
De tokony torony Rahely zany tamin'ity fotoana ity no handry amin'ny Jakôba vadiny de nanao échange indray izy roa vavy, natakalo vola indray le fanambadiana. Malaza moa zao ny mama sôsy. De hoe ndana fa tsy maninona rehefa mba iny ny azahoantsika vola de ndana mba hivelomanay mianakato. De tamin'ny alalan'izay indray no tamin'io le échange na alina tokony hatorian'i Jakôba any amin'ny Rahely io zany nefa natoriany tany amin'ny Lea no niteraka zanaka fahasivy indray Jakôba tamin'ny Lea, Isakara no anarany araky ny Genesisy 30:7-10. Zay no hevitry ny Isakara de hoe karama. Natakalo lay alina tokony hatoriana ary amin'ny Rahely natao karama nandehanana tany amin'ny Lea de niteraka karama Isakara. De kay zany mbola niteraka ihany Lea fa tsy le momba araky ny eritreretiny nanome efa niteraka roa mpanompony zany hoe efa zanaky Lea fahafito amin'ny Jakôba zany ty miaraka am'le zaza roa tamin'ny mpanompony de mbola niteraka fahavalo indray Lea i Zebolona araky ny Genesisy 7:9-20. Zany hoe de tena mba hitoetra aminakà am'izay ty vadiko ty fa tsy hovidiko tsony vao mijanona aminakà ty fa zaza fahaenina be zao. Tena hoe fitoerana ny hevitry ny anarana hoe Zebolona fonenana. Hoe zaza fahaenina be zao ve hiteraka fahaenina aminazy bôkô lehilahy jiaby. Tena hoe tsy hiala aminakà tsony am'izay ty fa tsy zany. Tsy manala tsy mampitombo na mampiena ny valeuratsika vehivavy manambady na ny isan'ny zaza teraka na ny tsy fananana zaza teraka satria Andriamanitra no manome. Asehony ty tantara ty tsara zany. Ary tamin'ity fotoana ty moa de atao tsinitsinina ny zanaka vavy de adino ny maro aza fa mbola niteraka fahasivy Lea, niteraka zaza vavy tamin'ny Jakôba lay antsoina hoe Dina. I Dina de tena voatonona ny anarany ao amin'ny Genesisy 7:1-20. Fa rehefa verina indray any amin'ny Genesisy 5:13-20 any rehefa mitantara hoe reto aby ny zanaka ny Jakôba de tsy voatonona tsony i Dina fa izy 12 lahy ihany no voatonona fa i Dina lay zanaka vavy 17 lay zanaky Lea fahafito de tsy voatonona tsony very tanteraka ny tantaran'ny Dina. Mbola hiverenantsika ianarana ny momba ny Dina fa hatreto aloha de mifantoka amin'izy efatra vavy atsika sady hanohy an'ireo tantarany vadin'ny patriarkan'Israely reo. Zay indray zany no ny an'i Lea. Efa niteraka efatra niezaka nanao zay itiavany vadiny tsy nety nitiavany Jakôba anazy mihitsiny. Efa nanome ny mpanompony niteraka roa lahy mbola tsy ampy, mbola niampy roa lahy, mbola niampy raika vavy, 5 anaka be zao Lea fa tsy nampiovany Jakôba mihitsiny. Fa i Rahely ihany no tiany indrindra. Efa taorinan'ireo zaza 12 reo, zay vao kay mananjanaka ihany Rahely. Azo eritreretina zany fa nanomboka mba nilamin-damin-tsaina ihany izy satria hoe efa mba mananjanaka foana koa za, efa za foana ny tiany vadiko nilamin-damina am'izay ny hormone, ay bevoka soamantsara ihany Rahely de niteraka ny Josefa. Ity zany ilay Josefa, ilay zanaka tamin'ny vady tiana indrindra, ity ilay Josefa nitondra an zareo le namidiny rahalany lasa tany Ezipta. Zany hoe ny hevitry ny anarana hoe Josefa moa zany Zefa hozy atsika malagasy zay tena hoe mpanampy, tena hoe mbola nomen'Andriamanitra zanaka fanampiny indray re za hozy Rahely. Satria tena ny considereny zanany tokoa lay zanakan'ilay mpanompony anankiroa de mbola nomeny zanaka mpanampiny fa zao
mbola omeo zanaka fanampiny re za koa, mbola tsy afa-po ndray. Efa sarom-piterana anao, efa nahazo famondram-po anao, nahazo an'i Josefa, de mbola hoe eo amin'ny fiteranana azy io indray de hoe mbo hanampy zazalahy ho anakandray anie Jehova. Zay ny hevitry ny anarana hoe Josefa. Fa le hoe hanampy zazalahy io moa zany sady misy dikany dobla, le hoe mpanampy adikatsika gasy hoe Zefa ankehitriny. Le Zefa koa moa tsy hay na le izy nandatsy nentina nanambady ny vadiny Potifara iny na mifandray am'le hevitra le teny Hebreo hoe fanampiny, hanampy zazalahy. Fa izay ny hevitry ny anarana hoe Josefa, zany hoe efa sarom-piterana Rahely efa famondram-pon'Andriamanitra, efa mba nilamindamina zany sainy nahazo an'ity zaza anankiray ity, de mbola nangataka hafa ndray. Fa teo anelanelan'io moa araka ny fitantaran'ny Soratra Masina, zay no natonga eo ao amin'ny Genesis 7:20 zany no tantaran'ireo zanaka 12 miaraka amin'ny vavy anankiray zanaky Jakoba reo de nanapa-kevitra am'izay moa Jakoba niteny tamin'ny rafozany hoe efa nanompo anao fa ela be fa ny tombony fanananao tamin'izaho tonga teto, anao tsy de nanan-karena loatra fa noho ny fanompoko anao sy ny fitahian'Andriamanitra anakany nampanan-karena be anao, tsofirano am'izay za andeha. De nisy tantara lavabe zay tsy hidirantsika satria tsy misy resaka vehivavy loatra eo anelanelan'ny Genesis 1:3 ka hatrany amin'ny 5:30 any amin'ny 5:30 ndray zany amin'ny 15:10 zay vao niteraka ny zanaky Jakoba 7:10 ilay lehilahy 12 Iraely. Efa any an-dalana andeha hiverina any amin'ny taniny zany Jakoba no bevoka Rahely de teraka teny an-dalana de sarotra ilay fiterana eny an-dalana. Lesona pratika ianarantsika vehivavy koa ty tompoko rehefa bevoka, indrindra ny olona efa sarom-piterana tahaka ny Rahely de tena mila fitandremana. I Rahely no vehivavy maty tam-piterana voalohany tantaran'ny Baiboly. Betsaka indrindra antsika vehivavy zay matokitoky ny siansa ankehitriny manao tsinotsinona ny reny hoe fahendren-drazana. Za moa tamin'ny bevoka de tena hoe ridicule tamiko mihitsy ny reny hoe rehefa bevoka de tsy mahazo mamaky atody, tsy mahazo mamofy sakamalao, mila mitandrina tsara sy ny tariny reny. De hozy antsika zanaky ny siansa taty aoriana hoe nareo de minomino foana. Tsisy an'izany io azo hoanina daholo ny rehetrarehetra de azo atao daholo ny rehetrarehetra, na terereko pataloha ara io kibo koa de tsy maninona intsony fa tsy voatery anao raobenareo taloha io de na i-voyage ara za de tsy maninona mihitsy. Mila fitandremana tompoko, ny fitondrana voka fa hitantsika tsara eto. Ny Baiboly moa tsy niteny mihitsy hoe vokatry ny tsy fitandreman'ny Rahely no nahafaty anazy teo am-piterana, fa azontsika hitsoahana lesona zany hoe rehefa bevoka tompo de Ezao ihany no tsy manao reraka loatra, tsy mi-voyage be intsony satria 9 volana fotsiny no mba hindraman'Andriamanitra anao hitondra an'io zaza io ao anaty kibonao ao de mba mitandrina antsika tompoko rehefa bevoka, na de hoe efa mandroso ara ny siansy ankehitriny na ny rasazy sy ny dokotera aza de efa miteny tsy maninona zany io fa atao foana. Misy fahendrena ihany nomen'Andriamanitra ny reny vehivavy ataoko hoe renin-jaza tsy nandalo siansa reny, na de tsy hazavain'ny siansa aza ny fahendren'izy reny, arao ihany fa 9 volana fotsiny io. Tsy mahaperta anao zany tompoko, mba azahoana zaza salama tsara afaka 9 volana. Fa ny nahafaty an'i Rahely zany teto de efa bevoka be izy no mi-voyage de teny an-dalana no miteraka de maty teo am-piterana Rahely fa mbola nahita ny zanany nivoaka moa izy, mbola afaka nanome anarana anazy araky ny Genesis 5:30-15 hoe Beniony, zany hoe zanaky ny fahoriako no anarana nomen'ny Rahely anjanany zany de nodimandry moa izy satria araky ny efa hitantsika hoe olona efa sarom-piterana izy efa nikorotana hormone ela izy no mbola niteraka de mbola tsy afa-po fa mbola mitady faharoa ihany
dia efa tapitra koa moa ny andro iainany angamba araka ny fandaminan'Andriamanitra satria Andriamanitra no mamaritra ny andro iainan'olona rehetrarehetra ary tsy maintsy ho faty atsika miala eto rehefa tapitra ny feim-potoanantsika fa azontsika vehivavy akana lesona ihany koa io hoe mila fitandremana ny fitondrana voka satria sarotra izany fiterahana izany. Dia rehefa tsy teo intsony moa Rahely dia novany Jakoba ilay anarana hoe Beniony, novany hoe Benjamina, izany hoe zanaky ny fitiavana, zanaky ny tananakavanana tio izy fa tsy zanaky ny fahoriana araka ny lazany reniny azy. Izay izany no nahatonga an'ireo vady efatra sy zanaka 13 Jakoba ireo rahantsika ny tantarany ao amin'ny Baiboly. Fa araka ny efa nilazaiko teo izany, ny fanambadiana tamin'ity fotoana ity, ilay hoe afaka manambady andevo sy terena dia fomba amampanao tamin'izany fotoana izany fa tsy izany no lesona ianarantsika amin'izao tenin'Andriamanitra izao. Tany amin'ny Antikité izany dia afaka hoe amena fotsiny ny vehivavy omena vady dia izay anaovan'ilay tompony sy ilay vadiny anazy ihany na akana zaza fotsiny io na anaovana inona. Fa rehefa nanomboka taty amin'ny Moyen Âge, vao nankalaza ny Saint Valentin tsika teo, dia nanomboka nomena lanja amin'izay ilay resaka hoe fitiavana sy ilay resaka fanambadiana avy amin'ny safidy. Satria ararotiko ihany, antsika tsy mianatra soratra masina fotsiny ihany fa nitariko tamin'ny tantaran'izao tontolo izao izy teo sy hanamarinako amintsika koa hoe tsy izay zavatra fanao tany amin'ny Antikité na tamin'ny vanim-potoana hafa tao anatin'ny tantaran'ny Baiboly no tsy maintsy atao lesona litérale copier-coller amin'ny androntsika ankehitriny, fa na ny fanambadiana sy ny toeran'ny vehivavy aza dia niovaova koa tao anatin'ny tantara. Raha ny nanambadiany Jakoba ny Rahely sy Lea izay novidiny lafo be tamin'ny asa 7 taona sy 40 taona tsy nitovy tamin'ny nanambadiany an'ireto andevo ho fakana taranaka fotsiny reto, dia niova indray ny endriky ny fanambadiana sy ny toeran'ny vehivavy taty amin'ny andron'ny Moyen Âge. Taty amin'ny andron'ny tontolon'ny Greko-Romanina indray izany, satria ny Grika sy ny Romanina moa ny anazy ny zava-dehibe dia ny fananana ny mirantiranty ety ivelany dia izay no nahatonga ny Valentin, ilay Saint Valentin izay vao nankalazaintsika farany teo tany amin'ny 3e siècle izany nisy amperora Romanina anankiray izay niazy dia ny miady sy ny manjanaka ny firenena manodidina ny zava-dehibe dia tena nataony tsinotsinona izany ny fanambadiana, ny miaramila tamin'io vanim-potoana io tsy mahazo manambady. Aporisina ihany ireo miaramila ireo hoe miaraka amin'ny vehivavy sy miterateraka fotsiny eny. Tahaka ny zava-misy amin'ny fiarahamonina miverina iainantsika ankehitriny, lasa tsy misy dikany izany hoe mangata-bady, izany hoe vady vidiana lafo amin'ny omby vodiondry izany, fa lasa lehilahy miterateraka fahatany dia manarinary vady fotsiny eny no lasa valeureux ohatra ny miverina tamin'ny andron'ny 3e siècle ity indray no mbola iainan'ny fiarahamonina malagasy ankehitriny ka lasa normal izany lehilahy manary vady manary zanaka izany fa reny arany atao hoe tena lehilahy. Fa nanan-janaka tary, manambady hafa indray dia publiena mihitsy ity indray ny vadiko manaraka dia mba hiteraka amin'ity indray za dia maka hafa indray dia normalisena ohatran'izany. Fa i Valentin, ilay natsanga ny fiangonan'ny katolika ho lasa olo-masina Saint Valentin dia maty martiora izy niaro ny hasiny fanambadiana. Ity pretra anankiray antsoina hoe Valentin ity izany tany amin'ny 3e siècle dia nanohitra ny fampianarana sy lalàna napetraky ny amperora Romanina anankiray izay nanao hoe vehivavy izany tsisy dikany izany fa
tsy mila manambady zany ny miaramila rehetrarehetra fa mandeha miasa miady fotsiny ianareo rehefa reraka avy miady ianareo dia mahazo miterateraka amin'izay tianareo iterahana any, tsy maninona mihitsiny tsisy lalàna manenjika anareo, tsisy resaka pension alimentaire, tsisy ninoninona zany fa mahazo manambadimbady vehivavy sy miterateraka any nareo dia avelao any izy fa ny asanareo dia mandeha miady fotsiny. Dia nijoro i Valentin nanohitra. Nanao fanamasinana mariazy amin'ny katolika moa haitsika tsara mandraka ankehitriny fa tena sakrameta ny mariazy. Nanao fanamasinana mariazy antsokosoko i Valentin ho an'izay mbola miaramila na olona hafa te hanambady, hoentina eo anatrehan'Andriamanitra ny tokantrano. Izay no nahafaty maritiora anazy satria nalaza be mihamaro zany ny mpanambady atsokosoko namasininy Valentin dia nadiadiny ty amperora ty dia nogadraina i Valentin ary tany Amponjara izy. Zay moa nisan'ny tantarana olo-masina anazy tsy dia idirantsika lalina nanao fahagagana nanasitrana olona par miracle izy, zanaky n'ilay mpitana fonja ihany no nositraniny tamin'ny alalan'ny fomba mahagaga nataon'Andriamanitra. Zay moa nisan'ny kritera olo-masina ny olo-masina rehetrarehetra amin'ny traditionnan'ny katolika. Dia hita zany fa tena hoe navan'Andriamanitra ity Valentin ty ary nijoro niady ny fahamasinan'ny fanambadiana sy ny hasiny vehivavy ao anatin'ny fanambadiana fa tsy vadivadiana foana sy teraterahana foana. Dia tamin'ny 14 février 269 no nisy didim-panjakana namono ho faty maritiorany Valentin. Mbola nomena chance farany izy tamin'izay fotoana zay hoe raha miala amin'io maha-kristiananao sy fanamasinanao antsokosoko fanambadiana io nao ka milaza an'izany ampahabe maso eto masonay hozy ilay amperora tamin'izany dia tsy ho vonona maritiora noho izany fa hozy Valentin hoe tsy handany finoko sy hijoro amin'ny mahamasina ny fanambadiana ka hanohitra ny fanapahan-kevitra ny raisinao hoe ny lehilahy dia mahazo manambadimbady foana vehivavy fahatany tsy misy dikany io fa tsy maninona na dia ho faty maritiora aza ka tena namela fampianarana ankalazaitsika mandraka ankehitriny ny Saint Valentin. Na dia maro aza ny tsy mahay ny tantaran'izany olo-masina zany intsony fa dia hoe Saint Valentin fotsiny fitiavana fotsiny vao maika mifanohitra amin'ny zavatra niadivan'ny Valentin raha hoe mila hamasinina ny fanambadiana. Zay vao alainao ny vehivavy fa tsy alailaina maimaim-poana tahaka ny reto vehivavy andevo reto fa vidiana lafo tahaka ny reto vehivavy zanaky Labana reto. Efa taty amin'ny 496 moa vao natsangana ny katolika olo-masina i Valentin zany noho izany asa fiarovana ny fanambadiana masina kristianina zay namaty maritiora anazy zay dia araka n'ilay nazavaiko teo rehefa miova moa ny vanim-potoana taty amin'ny temps moderne taty amin'ny 14e siècle taty laza be indray le resaka romantisme sy le poème dia lasa poème momba ny hoe amin'ny 14 février hono dia nivorona no mifidy ny olon-tiny dia lasa zay indray no mampalaza ny Saint Valentin dia adino ilay tantaran'ity maritiora miaro ny hasiny fanambadiana zay mifangaro amin'ny hasina sy ny halafo vidin'ny vehivavy ty ny hevitry n'ilay Valentin. Dia taty niarakaraka tamin'ny romantisme sy ny 15e siècle taty moa dia lasa reo le printsy tany Angleterre sy tany France reo indray zany no lasa hoe andro fandefasana taratasy Mont Valentin indray le 14 février dia miatakona foana zany ilay tena bazy ara-tsoratra masina izay manisy hasina ny vehivavy sy ny fanambadiana ao anatin'ilay tantaran'ny Saint Valentin fa lasa hoe resaka romantisme, resaka vorona mifankatia no malaza. Dia mandraka ankehitriny moa dia le basilique de Saint Valentin izay misy any Italia any Roma ankehitriny aza dia lasa hoe toerana touristika rehefa tonga ny 14 février ny Saint Valentin dia be ny mpanan-karena sy ny mpanam-bola mandeha mivoyage any dia lasa zay ny Saint Valentin. Tsy hita tsony ilay hasina sy halafo vidin'ny vehivavy miroso ao anaty tokantrano fa
tototry ny patriarkalisma sy tantara tsy misy dikany ety ivelany. De ny taty andrefana moa indrindra taty amin'ny androny rehefa nanomboka ny materialisme indray no malaza de lasa raison politika sy ekonomika indray ny fanambadiana hoe ny printsy asaina manambady ny zanaka ny prince ary de lasa fifanarahana mba tsy hisian'ny ady nanomboka tany amin'ny Solomona moa io ny principe-ny Solomona hoe tsy niady ny tana sabatra ohatra ny Davida ny politika ny Solomona fa politika ny fampiasana vehivavy amin'ny alalan'ny fanambadiana fa izao tsy nataony Solomona tsinotsinona zany reo vadiny nandeha arivo mahery reo tsy nataony oatra ny andevo fa nataony fifanarahana politika hoe rehefa misy firenena taditady andeha andravany zanak'Israely de alainy vadiny zanak'ilay mpanjaka de lasa pirafozana zany lasa mpivonanto reo de mazava ho azy tsy mifanafika tsy miady de zay indray no niverina taty amin'ny tamin'ny epoque contemporaine zany hoe lasa le prince tary indray no asaina manambady ary teo no lasa entam-barotra indray ny vehivavy tsy nisy nanontaniana ny vehivavy fa de alefa manambady ary alefa manambady aty mba tsy hisian'ny ady talohan'ny ady lehibe voalohany sy ny ady lehibe faharoa zay tsy tana moa satria tsy vahaolana tsy miankina amin'ny fitiavana fa atao échange politika sy échange économique atao entam-barotra fotsiny ny vehivavy de hitantsika tsara fa nipoka ihany ny ady lehibe voalohany sy ny ady lehibe faharoa rehefa tsy apetraka amin'ny hasiny sy ny valeurany ny vehivavy eo amin'ny fanambadiana. De taty amin'ny post modernité amin'izay moa zany amin'izao fotoana zao rehefa nanjaka ny individualisme rehefa nisy ny lalàna efa losombalagna koa zay avy avaratra an'izay ny resaka romantisme ny Roméo Juliette sy ry Titanic de lasa fitadiavana vady en ligne amour à distance fahazahoana visa zay indray ny fanambadiana misy iainantsika ankehitriny ka na de rangahy be efa tsy eritreretina hoe ho vady intsony fa mitady mpikarakara tokony ho any amin'ny hospice no manambady ny tanora zanaka vavintsika kely malagasy de ireharehan'ny fianakaviana ny zavatra ohatran'izany satria entam-barotra mitovy tamin'ny andron'ny fanandevozana ndry ibila sy izilpa ihany no mbola miverina amin'izao ireharehantsika hoe andron'ny post modernité sy ny fahatakara-tsaina sy ny zon'ny vehivavy zao de lasa atao entam-barotra ao anatina tokantrano hoe de fanao anie rehefa manambady an'io lahy antitra io no mba hanavotra n'ity fianakaviantsika ty de ireharehan'ny fianakaviana de izy mitovy amin'ny bila ihany atsofoka ao anatin'ny fanambadiana tsy misy valeur fa mba ho tombotsoa ho an'ny hafa fotsiny indray ny akamaroan'ny vehivavy. Betsaka atsika ny tratran'izany noho ny fahantrana de very lay valeur sy lay maha izy azy atsika vehivavy mitsofoka ao anatin'ny tokantrano ho an'ny intérêt-ny hafa hifaninanana amin'ny hafa hoe mba hanangana trano vato anie atsika raha manambady vazaha anao ohatra tsy contre ny fanambadiana vazaha tompo fa tsy natao entam-barotra ho an'ny tombotsoan'ny hafa na ho an'ny tombotsoan'ny tenany na hijereny ny taranakany na hanomezana taranaka olona fotsiny ny idiran'ny vehivavy amin'ny fanambadiana fa izay lay mahalatsa-danja ny vehivavy. Firy ny vehivavy malagasy tafitsoropaka ao anatin'izany de tena mizaka ny tseran'ny aina sasany moa de tena sendran'izay lehilahy mpanararoatra sy mpanambany sy mpanao tsinotsinona vehivavy mpanandevy vehivavy de hoentiny miala any Madagasikara le vehivavy de anaovany an'izay anaovany anazy efa firy zay victime tany a Liban sy ny tariny tany tsy misy mijorona ny fanjakana na ny fiangonana fa mbola ry miainga ara no mirakalazanina manaitra ny rehetra hoe tsy izany no nanaovan'Andriamanitra ny vehivavy de isika vehivavy tompo-tenantsika no manao ohatra ny bila sy izilpa tsy mahalala no maha izy azy atsika fa atao entam-barotra atao fakan'olona taranaka atao fitadiavan'olona tombotsoan'olona fotsiny na isika samy vehivavy na ny ray aman-drenitsika na ny fanjakana na ny fiangonana
dia manamasina karazana fanambadiana toy izany fa tsy mamerina ny asin'ny vehivavy eo amin'ny nanamboaran'Andriamanitra anazy intsony. Betsaka be ny lesona raisintsika satria vehivavy efatra be izao no miaraka ampiarahantsika ianarana androany fa raha fitiniko izany ny lesona azontsika raisina amin'ny Rahely dia izao atomboka antsika amin'ny Rahely satria izy no vady tiany Jakoba voalohany sy niriny voalohany ary nangatahany voalohany, fa noho ny pression sosiala sy ny fomba nisy tamin'izany fotoana izany dia tsy afaka avy dia nanambady an'ilay olo tiany sy tia azy ary ny safidy azy izy. Fa tsy nampilatsaka ny valeurany izany fa vao maika nampiakatra azy ary. Raha tokony 7 taona no nahazoana anazy dia lasa 4 taona be izao. Izany hoe tsy nahatsa-danja ny mahalafo vidy an'ny Rahely mihitsiny na ny fomba amam-panao na ny fanerena izay nisy tamin'izany fotoana izany izay lasa atao fanambaniana vehivavy amin'izao fotoana izao. Tsy gratuit, tsy alailaina fotsiny izany tompoko antsika vehivavy. Tsy hoe vidiana vola koa ka hoe nividiany vadiny tamin'ny alalan'ny omby 10 na omby 5 io dia anaovany an'izay tiany anaovany anazy tonga any an-tranony any, tsy etam-barotra io. Tsy hoe novidinao tamin'ny babany tany iny zazavavy iny ka izay tianao anaovana anazy rehefa tonga any an-trano, na hoe rehefa tsy miteraka dia tsisy dikany tsisy ilavana anazy intsony. Tsy tompoko. Fa na vehivavy mikarakara tokantrano io, na vehivavy niteraka marobe io, na vehivavy tsy niteraka io dia manana ny valeurany io matoa ny vidinao tany amin'ny ray aman-dreniny tany dia natao hajaina ao anatin'ny tokantranony ny vehivavy. Fa tsy ohatran'ny entam-barotra rehetrarehetra hoe nividiko io dia ny anakahy izay tiako anaovana anazy. Fa mitondra fikorontanan-tsaina amin'ny vehivavy ny choc ohatran'izany ka isany azo eritreretiny hoe nahatonga fikorontanana teo amin'ny Rahely ka nahatonga anazy tsy niteraka sy lasa sarom-piterahana fa rehefa nilamindamina ny sainy taty afara izay vao niteraka soamantsara ny Josefa sy Benjamina ihany izy. Tahaka izay koa Lea, mety misy vehivavy hoe tratran'ny pression fotsiny sy ny fomba amam-panao fotsiny hoe tsy maintsy zoky mandeha aloha na tsy maintsy izao ny fanao eto dia lasa tsy maintsy mandeha manambady fotsiny. Dia mieritreritra hoe tsy maninona izany fa rehefa miteraka za dia ho tiany vadiko foana. Hitantsika tsara tamin'ny tantaran'ny Lea fa zaza 5 be izao drodraka ny tenanao hiteraka an'izany, eritreritra hoe hitazomako an'ity vadiko ity. Fa tsy natao hifaninanana na hakana ankery ny ankolaka ny fon'ny lehilahy na ny vadinao ny fiterahana be dia be, fa olona manana ny valeuranao anao, na miteraka marobe na tsy miteraka. I Bila sy Zilpa moa atambatra antsika iray satria samy andevo vavy tsy nanana safidy no tereny zava-misy fotsiny. Noho ny ray aman-dreniny no andevo na natolotra ho andevo dia lasa andevo, lasa hoe mitovitovy amin'ny zavatra iainantsika ankehitriny. Maro anie ny ray aman-dreniny no tsy fidiny anazy ny zanany vavy tsy afaka mianatra. Dia lasa izay anaovan'ny olona anazy, lasa izay tiany afa-piasana anazy, dia potika miaraka amin'izany ny zaza rehefa tsika ray aman-dreny no tsy eo miaro anazy mametraka hoe ty zanako ty dia mila vidinao lafo vao miala ato amiko ato, ary raha dia azonao raha iny nomeko anao tiako iny zanako iny fa tsy maintsy manambady izy rehefa mandeha, tsy natao ho tsinontsiniavinao fa mbola eto za rainy. Mahafantatra ny valeurany io zanako io. Natao hiaro ny valeurany zanakao vavy, indrindrandrindra ianao ray aman-dreny na dia mandeha manambady aza ny zanakao fa tsy anao mihitsiny koa nanao hoe dia efa ny anao iny dia izay anaovanao anazy ihany. Fa lasa tsy misy dikany tahaka ny Bila sy Zilpa ny vehivavy sy ny zazavavy rehefa terena fotsiny tsy ana-tsafidy miroso amin'ny fanambadiana. Mety hoe sendra tratran'izany ianao, tsy fidiny ohatra, nalefa ny ray aman-dreny noho ny tsy fananana sy ny fahantrana fitsinjovana ny fianakaviana manontolo. Androany ianao dia mahalala
Tsy hanome tsiny fotsiny fa mijoroa am'izay rehefa misokatra ny masonao, misokatra ny sainao hoe tsy zany no nanamboaran'Andriamanitra anakahy. Il n'est jamais trop tard. Aza manaiky ho tohizana tao an'izany tsony. Izay no isany ilantsika samy vehivavy mifanampy, tsy mifanambany tahaka ny nataon'ireto efatra vavy reto fa isika no mifanampy mijoro ho an'ny namantsika mba tsy handevozona sy atao tsinitsinina tahaka izany foana antsika vehivavy. Fa mety maro ny tratrany tsy fidiny, tsy nahalala. Fa rehefa mba mahalala kosa, tsy vitan'ny olon-drery zany, tsy vitan'ilay andevo samy rery zany fa mila mpanafaka, mila solidarité tsika vehivavy, mamerina indray ny hasiny sy ny maha izy azy atsika. Fa tsy faly hanome tsiny ny lehilahy foana atsika nefa atsika samy tsika ary tsy miray saina, tsy mba mifankatia, tsy mifanampy hiara hiady am'izao fanaovana tsinitsinina sy fanandevozana amin'ny endrika vaovao ny maha izy azy atsika zao. Novidiana lafo tompoko, ny vehivavy alaina vady, tsy terena, ary tsy natao hiditra amin'ny fanambadiana mba hiterahana sy hakana zanaka fotsiny, fa mbola manana ny maha izy azy isika vehivavy mitsofoka ao anatin'ny tokantrano na manan-janaka na tsy manan-janaka, ka isika tenantsika aloha no natao hivalorizeana izany maha izy azy atsika izany, zay vao afaka hivalorizeanao koa na ny vadinao, na ny zanakao, na ny fiarahamoninao, na ny havam-badinao. Fa raha ianao tenanao aza no tsy mametraka ny maha izy azy anao, namboarin'Andriamanitra ho valeureux anao, dia aza manantena ny hafa zany mihitsy ianao hanaja anao sy hametraka ny maha lafo vidy anao. Noho izany, miainga amintsika vehivavy tompoko, miantso ny firaisan-kinantsika vehivavy, hiara-merina indray ny hasинtsika. Fa efa potika loatra, mankarary fo loatra ny fahitana ny fanaovana tsinitsinina ny vehivavy sy ny fanaovantsika compétition dia tsika samy tsika ihany no mifanambany. Fa mampianatra antsika indray izao tenin'Andriamanitra izao fa lafo vidy manana ny maha izy azy tsy natao andevo tsy natao hakana taranaka fotsiny itsika vehivavy fa namboarin'Andriamanitra nomena ray aman-dreny hametraka an'izany valeur antsika zany, ka na dia sendran'izay tsy mahafantatra ny valeur anao aza ianao dia ianao tompony no mijoroa, misehoa ary mipetraha amin'ny maha lafo vidy amin'ny maha zanak'Andriamanitra anao. Fa ny rafi-piarahamonina sy ny fomba rehetra izay manao tsinitsinina vehivavy dia tsy izany no mamaritra ny maha izy azy anao, fa samy namboarin'Andriamanitra, samy zanak'Andriamanitra, samy novonjen'Andriamanitra ary samy nomen'Andriamanitra safidy handray andraikitra eo amin'ny fiainany ny tsirairay. Dia ho fampahirizana antsika vehivavy sy hatokisantsika tena fa manana vidiny lafo atsika na eo anatrehan'ny lehilahy izay maka vady indrindra fa eo anatrehan'Andriamanitra izay naharo atsika isika, ka tsy hanaiky intsony handevozona sy atao fitaovana eto amin'izao tany fandalovana izao. Saotra anao nanaraka hatramin'ny farany ity izany no fampianarana farany amin'ity volana février ity hatramin'ny faran'ny volana antsika mitohy ny fifaninanana, natambatrako moa izany izy efatra, fa amin'ny faran'ny volana febroary antsika izany no hijery any amin'ilay vidéo momba ny fifaninanana iny ihany hoe iza no mahay lesona indrindra, matadidy na afaka mamerina ny zavatra efa noteneniko na nahita fikarohana hafa na nahita lesona hafa afaka ampitaina amin'ny alalan'ny tantaran'ireo vehivavy rehetrarehetra izay nianarantsika tamin'ity volana février ity izany hoe amin'ny zoma zao 28 février no farany mbola afaka andraisanao anjara. Soraty ao amin'ny commentaire amin'ilay fifaninanana izay fantatrao momba ny Sara, Rebeka, Lea sy Zilpa ary Raely sy Bila. Mbola tsy tara ianao fa izay mahita valiny maro indrindra sady marina no mahazo an'ilay 5,000 ariary
amin'ny zoma zao fa 8 ny volana febroary amin'ny 12 amin'ny orany Madagasikara. De arao foana ny fampianarana isa lahady eto amin'ny pejy hianatra vehivavy manaraka indray tsika amin'ny volana marsa raha sitrapon'ny tompo. Bon dimanche daholo.